mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falemiraba antsika rehefa malalatra ity sabotsy fahasivy ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsikan'io dia ny taratasy faharoa no soratan'i Paoly ho an'ny Koritianina faharoa toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izahay tsy sahy hanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay midera tena na ampitany tenany aminy, fa tsy endry reny satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitany tenany amin'ny tenany. Fa izahay tsy mba irehare tsy amin'ny ohatra, fa araka ny ohatra ny voafaritr'Andriamanitra no anjaranay dia ohatra miatra aminareo. Fa tsy toy izay tsy miatra aminareo ka mihoatra ny faritry ny anjaranay, fa tonga hatrany aminareo aza izahay amin'ny filazantsarany Kristy. Tsy mirehare tsy amin'ny ohatra amin'izay nisasarany sasany izahay, fa manana fanantenana izahay fa rehefa mitombo ny fonareo dia ho alehibiazina ao aminareo izahay araka ny voafaritra ho anjaranay, sady mbola androso ihany ka hitory ny filazantsara amin'ny tany any ankoatrareo, ary tsy irehare amin'izay efa vonona rahateo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany. Fa izay mirehare dia aoka Jehovah no reharehany. Fa tsy izay midera tena no ankasitrahana, fa izay dia rain'ny tompo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsy dia mora tamin'ny Paoly loatra rehefa koa malala ny nandresy lahatra ny olona maro fa tena apôstôly marina izy. Betsaka no salasala tamin'ny maha-apôstôly amin'ny Paoly satria antony anankiroa. Antony voalohany dia antony ara-tantara na ara-pitondratena, satria Paoly taloha dia nanenjika ny kristianina, nanenjika ny vavahana kristianina, nampamono ny kristianina mihitsy ary antsika amin'ny tantaran'i Stefana. Ka dia betsaka ny olona tsy nahatoky ihany Paoly ahoana moa olona nanenjika ny vavahana kristianina vedy ho tonga apôstôly, ary dia nisy ny salasala. Fa antony ampisalasala ny olona koa dia tsy mpiara-dalana tamin'ireo 12 lahy tahaka andry Petera na tahaka andry Jaona na tahaka andry Matio akory Paoly, fa olona ivelan'ny Palestina mihitsy no tany ivelan'ny Palestina mihitsy no niainany, ny asany, satria fariseo izy ary tany Tarsa na tany Tarsosy no niainany zany. Fa ny teny an-dalany Damaskosy izy no niona tamin'ny tompo, ny tantsika voazany apôstôly fasivy toko fahafolo, ary dia zay ny etson'ny tompo azy. Ny apôstôly rehetra kosa nefa dia nanamafy zany hoe ry Petera, ry Jaona, dia nanamafy ny maha-apôstôly any Paoly. Ary tsy nisoratra Paoly ihany akory ny manamafy ny maha-apôstôly any Paoly, fa ny soratra maro samihafa izay nisy tamin'ny fotoan'andro dia manamafy ny maha-apôstôly any Paoly. Na izany zany dia ozy ka teo hoe nisy ihany ireo ny salasala, nisy koa ireo nanararoatra, nisy ireo ny tany tsy fitiavana fotsiny any Paoly, ka dia nanely vaovao tsy marina ny amin'ny tsy maha-apôstôly amin'ny Paoly. Ity Koritianina faharoa izay eto am-piaratanantsika ity dia manamafy ny Koritianina faharoa fijogona vavolombelon'ny Paoly ny tena ny maha-apôstôly azy, ary manamafy zany maha-apôstôly azy zany mihitsy ny taratasy nosoratan'i Paoly an'ny Koritianina, satria nisy tabataba, nisy nampitabataba ny Koritianina zany hoe ianao mananatra anahy, ianao miteny anahy, ianao manoratra aminay, ka nefa ianao tsy tena izy akory. Ary dia voatery mihitsy Paoly namerina ny tantarany etsona azy ho apôstôly, namerina ny tantarany fiainany ary nanazava ny maha-apôstôly azy. Amin'ity andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ity dia miresadresaka Paoly nitaona ny kristianina hanao ny antsoina hoe examen de conscience, manoloana
ny zavatra nitranga tao Korinto, ny fanaratsiana ny Paoly, ny fanaratsiana ny hafa, dia ny taona ny kristianina i Paoly andiny tena amantatra ny tenany eo anoloany ny zava-mitranga. Tany amin'ny atsidiso any amin'ny volana septambra no any fiandohan'ny septambra taona 2024 dia tao anatina fitaovavahana kely anankiray tao amin'ny chapelle anankiray antsoina hoe Maison Sainte Marthe, dia lafinaritra be ny taoman'ny Papa François ny kristianina ny hoe aoka ho fiainan'ny kristianina isan'andro ny fandinitena, na ny examen de conscience, fandinitena. Hoy izy manao hoe misy fanahy roa nge ozy, misy karazam-panahy roa eto amin'izao tontolo zao. Dia ny fanahy izay mitona ny olona ho tian'Andriamanitra, hanatona an'Andriamanitra. Ary misy kosa fanahy izay mitona ny olona hiala amin'Andriamanitra ho tia zao tontolo zao, hakamamy zao tontolo zao, ary lasa mirotsaka tafa mahatonga ny olona tavela ao anatin'ny fitiavatena, tavela ao anatin'ny fanaratsiana ny hafa, tavela ao anatin'ny fankahalana maro isan-karazany. Fa isan'andro ny kristianina ozy ny tokony ho mandiny tena amin'ny alalan'ny vavaka, mamantatra ny tenany hoe fa na inona ny asa tao aminy tamin'ny tontolo andro ity. Izy moa dia nanazava tamin'izay fotoan'izay hoe isakariva de tokony manao examen de conscience ny kristianina tsirairay hoy izy, mba mamantatra hoe nahery tato amiko ve ny fanahyn'Andriamanitra sa latsaka tao anatin'ny fitariany fanahiny zao tontolo zao Dia eto Paoly ravako malala de nitaona ny kristianina amantatra ny tenany, amantatra ny tenany manoloana ny zava-nitranga, manoloana ny tsy fetezany zavatra, manoloana ny korotana, manoloana ny fifankalana ny tranga tao Korinto. Dia misy zavatra roa ary asehony Paoly tokony andinitena na fampietreretana antsika. Ny voalohany de zao mikasika ny freariana, mahatoetra tsizy tsy mety ny freariana. Izy manao hoe misy ange oziny sasany zay midera tena toetra tsy tiany Paoly ho toetra ny kristianina, ary asehony Paoly fa tsy toetra ny tsy fanahiny filazantsara ny fanahiny freariana, ny fanahiny fideraderana tena. Ary ery ambany reny moa de teneny manao hoe 2:20 hoe tsy izay midera tena no akasitrahana. Lay teny hoe midera tena eo ataontsika hoe avy amina teny grika hoe sunistia, zany hoe ny sunista dia milaza hoe tsy tena hoe midera tena ihany fa ohatrany hoe manira tena koa aza, ohatrany hoe manora tena ho tahaka zao fotsiny, na koa mety hoe mihevitra ny tena ho hafa, vantera moa ny tena azo lazaina azy, andikana azy koa ny hoe sunista na sunista nona moa zany eo, efa nataontsika hoe efa nitany saina le matoateny. Zany hoe tena mirehare, dia i Paoly manao hoe tena tsy toetra kristianina mihitsy ny freariana, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny freariana, ary toetra tsy mendrika, tsy milaza fahamboniny zany fa milaza fahabangana, milaza zavatra tsy ampy. Hoy Paoly eto manao hoe amin'ny 2:20 manazava izy ny 3:20 manao hoe tsy endry reny ozy satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitany tenany amin'ny tenany. Ina dikan'izany? Ny maridrefin'ny olona préare de ny tenany ihany. Zany hoe ny tenany ihany no maridrefiny, zany hoe tsy mahita fa tsy ny tenany izy. Mazava ho azy zany, ny préare de olona fa matotra amin'ny antsoina hoe préare ny fitiavatena, ny égoïsme, ny égocentrisme, ny mégalomanie, zany rehetrany dia mifamatotra amin'ny ataontsika hoe préare. Zany hoe ny olona préare de olona zay tsy mahita fa tsy ny tenany, ary izay everino mety de izay ataon'ny tenany ihany. Ny tenany ihany zany no maridrefiny tenany. Paoly miteny hoe
maridrefin'ny olona de tokony ho ny hafa, maridrefin'ny olona de tokony ho ny hafa aza, zany hoe hoy izy manao hoe tokony ho ny hafa aza farafakeliny, hoy izy manao hoe fa izahay tsy mba herehare tsy amin'ny ohatra faraka ny ohatra voafaritr'Andriamanitra no anjaranay de ohatra miatra aminareo. Farafaratsina dia mba ny hafa ay no ohatra ho an'ny tena. Paoly moa de tsy miteny hoe tsy ny hafa no ohatra fa ny voafaritr'Andriamanitra. Misy maridrefy telo zany zay ambaran'i Paoly. Ny voalohany de zao ny maridrefin'ny olona préare de ny tenany, zay ataon'ny tenany ihany de mireare izy, nefa ko maridrefinao ny tenanao ihany ve tsy rearenao. Fa misy koa ny manana maridrefy ny hafa. Ny maridrefy ny hafa koa de tsy mandroso satria lasa mpifaninana amin'ny hafa izy. Misy mpanoratra amin'ny frantsay anankiray zay antsoina hoe Yann Moix. Yann Moix dia écrivain nanoratra boky vitsivitsy izy ngamba ny anakoroa tamin'izy ireo no nitsaroko dia ilay atao hoe Podium izay isan'ny mpanoratra tanora izy satria ngamba izy ny asa latsaky 9 taona izy tsy de teny hoe mbola lehibe loatra zany le asa fanoratana fa mihoatra ny 10 taona kosa. Nahazo ny loka Renaudot ity antsoina hoe Podium ty roman izy io. Fa misy karazana loka be dehibe moa an'ny mpanoratra, misy ny prix ataontsika hoe François Mauriac zay omen'ny Akademie frantsay, ny prix Goncourt hitantsika rehetrareny, ny prix Renaudot isan-karazany. Fa ity frantsay ity dia namaky nanoratra boky sy diso Podium ndray de naissance ny anankiray zay nitsaroko nosoratan'ity resahako ty hoe Yann Moix. Izy ty dia ny teniny ray maka nanao hoe un homme de talent est en concurrence avec les autres alors qu'un génie n'est en concurrence qu'avec lui-même. Zany hoe ny olona zay ataontsika hoe ny olona mana-talenta dia olona mifaninana amin'ny hafa, fa ny olona zay ataontsika hoe mana-tsaina endry maranitra dia mifaninana amin'ny tenany ihany. Mampatsiaro an'ilay teny fanevan'ny Diamanga amin'ny mpampianatra tafay zay manao hoe tsy ny namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao omaly. Iny moa tsy nadikan'ny Diamanga amin'ny mpampianatra na ny Arcade tamin'ny fotoan'andro. Hoy manao hoe ny olona zay préare dia mandrakariva na izy mieritreritra ny tenany ihany, ny tenany ihany natao maridrefy Paoly. Hoy izy manao hoe mampitany tenany amin'ny tenany na koa manohatra ny tenany amin'ny tenany. Ka rehefa ny tenanao ihany andrefesanao azy dia ohatra hoe maka kapoaka feno vary ianao de maka kapoaka anankiray ihany de araraka ao le vary kapoaka amina kapoaka anankiray de zao feno le izy. Fa raha ohatra ka kapoaka feno vary no anoharanao amin'ny sao feno vary de hitanao hoe kely le kapoaka le kapoaka. Fa rehefa kapoaka samy kapoaka no ampitahinao dia ohatran'ny hoe feno le izy, zay tsotra fotsiny zay fotsiny ihany. Dia Paoly eto zany manao hoe mpanompon'Andriamanitra dia mampitany tenany amin'izay voafaritr'Andriamanitra. Ary rehefa ny voafaritr'Andriamanitra zany hoe ny zavatra takina aminao no andrefesanao ny tenanao de tsy afaky ny irehare mihitsy ianao. Tsy afaky ny ireherenao am'izay zavatra nofaritan'Andriamanitra ho ataonao, nofaritan'Andriamanitra ho zavatra miandry ianao dia tsy afaky ny irehare mihitsy ianao. Ahoana moa no ireharehanao eo anatrehan'Andriamanitra? Satria ny zavatra rehetra zay nomen'Andriamanitra anao dia de mindrana zany, de tsy afaky ny irehare mihitsy eo anatrehan'izay voafaritr'Andriamanitra. Ataovy hoe mety mahavita zavatra betsaka ianao, mety mahavita dingana betsaka ianao, fa azonao antoka ve fa afa-po am'izay Andriamanitra, azonao antoka ve fa tena tandrify am'izay zavatra andrasan'Andriamanitra izay vitanao, de tsy afaky ny irehare mihitsy fa amihitratra eo anatrehan'Andriamanitra ny eritena araka ny tenin'i Jesosy miteny manao hoe rehefa vitanareo zay ampanaovanareo de zao tenenina manao hoe mpanompo tsy mendrika sitraka izahay, mpanompo tsy mahasoa, mpanompo tsy mendrika sitraka izahay fa zay tokony nataona ihany no nataonay, de tsy afaka irehare eo anatrehan'Andriamanitra isika. Hoy Paoly manao hoe toetra tsy tsara ary na eo anivon'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na eo anivon'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona ny fréareana.
mariky ny tsy fahafenona, mariky ny fahabangany zany satria ny tenanao ihany ny maritrefinao. ary dia somary masitsika moa Paoly eto miteny an'izany teny zany manazava n'izany teny zany manao hoe tsy endry reny ozy manao hoe fa tsy endry ireny satria manohatra ny tenany amin'ny tenany. Ravako malala ny tonjato iainantsika kehitriny, ny tonjato fa raiky amin'ny roapolo iainantsika dia tonjato ny ataontsika hoe individualisme satria taonjato manome toerana ny fiezahany tsirairay fotsiny, mampitodika ny tsiraray amin'ny tenany, mampitodika tsiraray am'zay vitany de manjary mora am'rehare, mora latsaka ao anatin'ny firehariana, mora latsaka ao anatin'ny fizahozahoana, mora latsaka ao anatin'ny fampitahana ny tenany ny fiarahamonina kehitriny na ny olona kehitriny na ny mpiarabelona kehitriny. Dia izay ny mahatonga amin'ny Paoly eto mitaonantsika ary ona antsoina hoe examen de conscience, mitaona ny mpino hamantatra ny tenany hoe aiza moa zany Andriamanitra, move za tena mametraka anao reharehako, move za mametraka anao Andriamanitra pary aho, move za tompo miaina n'le tenin'ny Jeremia manao hoe raha misy mirehare de aoka ny Jehova ny rehareha, so de mirehare am'izay zavatra nomenao ahy a, so de mirehare am'izay zavatra zay tsy tokony irehariana akory a. Fa ny faharovako malalatra tiany Paoly andiny tena ny amin'ity zaramofinainao atsika andiny fa 20 ka hatramin'ny fa 20 ty dia ny amin'ny filazantsara, ny amin'ny toerany filazantsara. Miverina mihitsy mantetetika ny teny hoe filazantsara ato, ohatra amin'ny andininy fa 20 fa tonga hatrany aminareo aza izahay amin'ny filazantsara ny Kristy, amin'ny andininy fa 20 ka hitory ny filazantsara amin'ny tany akotrareo ary tsy rehare amin'izay efa vonina raha teo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany. Paoly dia totsika hoe olona manana zay maha izy azy. Paoly tsy tia manaingina ny zavatra eo amin'izay efa nataon'ny sasany. Averimberiny ohatra ny amin'ny Romanina, raha ty amin'ny Koritiana manao hoe za dia tsy manaingina eo amin'izay nataon'ny sasany, zany hoe Paoly zany de tsy karazan'olona tia mitavana izay ataontsika hoe nataon'ny hafa, tsy tiany Paoly zany hoe manaingina zavatra eo ambony zay efa niezahan'ny hafa, maika moa fa ny hoe aka ny voninahitry ny hafa raha misy zany, na hoe ilaza ny fiezahan'ny hafa ho fiezahany, tsy mba toetra ny Paoly mihitsy zany. Azay ny teneniny eto manao hoe hitory ny filazantsara any amin'ny tany akotrareo ary tsy irery amin'izay efa vonina raha teo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany. Tiany Paoly tenenina de ny hoe izy any tsy nakany amin'ny voafaritra ho andry Petera na ho andry Jaona, tsy nakany amin'ny antany amin'ny tokotanin'ny jiosy niova kristianina Paoly, fa taty amin'ny tokotanin'ny jentilisa niova kristianina, izay teneniny hoe voafaritra ho azy. Paoly dia nanana karazana ataontsika hoe finoana nefa ampipo maha olombelona koa ny hoe tsy tia misalovana n'izay efa anjaran'ny sasany izy, tsy tia maka zay efa anjaran'ny sasany, tsy matahotra manao zavatra vaovao Paoly, tsy matahotra ny mandeha lavitra Paoly, tsy matahotra ny hoe andeha lavitra ny Jerosalema, vonina andeha ho an'ny Espagne, vonina andeha ho any amin'ny toerana maro samihafa hitory ny filazantsara, satria tsy tiany Paoly ny maka zay efa mba fiezahan'ny sasany, maika moa fa ny sandoka izay mety ho fiezahan'ny sasany de tsy leken'ny Paoly mihitsy, fa Paoly dia vonina mandrakariva ny tondra zava-baovao ateraky ny filazantsara. Revako malala Paoly dia tia challenge, tia défi, tia fanamby, tsy hoe tia mirehare Paoly tsy zay loatra ny ao ambadikany, fa tiany Paoly ny hoe mijoro, manana finiavana, manana projet, manana fikasana, manana ataontsika hoe tanjona mazava tsara ary tsy matahotra ny atrika zavatra sarotra noho ny fitiavany, mety noho ny ampony angamba roatra ka jerena amin'ny fomba tsotra fa tsy de zay loatra fa noho ny finoany. Ohatsika manao hoe mila mandiny tena isika, mandiny tena amin'ny inona aza, mandiny tena ny amin'ny hoe za ve Tompo mba manana fanamby,
mba nanana challenge ve za teo amin'ny fiainako ve za mba inona nataoko tety am'ty tany fandalovany ty, mba nisy zavatra nataoko ho anao ve am'izay voafaritra nataonao tanterahako, mba vitako ve le izy, mba tanterako ve le izy, andeha to hoe tam'ty tontolo andro ty fotsiny, tam'ty tontolo andro ty fotsiny inona n nataoko anao Andriamanitra, sao de la ny andro ny rearea na sao de ny asan'ny olona no ny reareako, sao de ny fiezahan'ny hafa no nytononoko fiezahako, sao de ny ataoko hoe ny izay anjara fanimpony hafa no nataoko anjara fanimpoko, fa tsy zay anjara fanimpoko nasaino nataoko no nataoko. Re afaka malala izay mahatonga ny itenentsika hoe Paoly eto nitaona ny olona andiny tena. Re afaka malala fanetretena ny tiany Paoly iainantsika, ary faharoa de zao fananana fahasahina hitory ny filazantsara, handray fanampy, tsy ho kivy satria manam-pinoana, tsy anaiky ho voafetra an'izay mety ho anjaran'ny hafa, fa anaiky andeha am'izay anjara tiany tompo tanterahiny. No zany de zao miolo ny finoana ny tiany Paoly ho mpino avako malala. Raha mamaky ity andiny vitsy ty zany ianao de zao tokony olo ny fanetretena ianao, tokony olo ny finoana ianao, tokony olo ny fahasahina ianao, ary tokony olo ny fitiavana an'Andriamanitra ianao. Mandeha ny avako malala mba manaova toy izany ko. Ivavaka sika tompo am'saoranao zany noho ny amin'ny fotoamany teninao anay handiny tena hamantatra ny tenanay manoloana ny azakazaky zao tontolo zao, zao tontolo zao tia mireare, zao tontolo zao tia mizahozaho, zao tontolo zao tia voninahitra, fa atao aminao zay andiny tena hamantatra ny tenanay manoloana an'izay ny faritanao ho anjaranay. Tonanay ianao hamantatra ny tenanay hoe vitanay ve izay zavatra nampanaovinao anay, vitanay tamin'ny fanetretena ve, vitanay tamin'ny fitiavana ve, vitanay tamin'ny fifaliana ve, ary hoy ny teninao manao hoe raha misy mireare de ianao Andriamanitra no tokony ho reare. Mamilany elokay tompo raha toka tsy mahazo n'izany zahay, raha toka mifaly amin'ny asan'ny hafa zahay fa tsy mifaly am'izay fiezahana nomenao anay, mifaly amin'ny fiezahan'ny hafa zahay fa tsy mifaly am'izay fiezahana efa nay voafaritra nomenao tanterahanay. Mamelany elokay tompo raha toko ka malainy zahay, tsy mahajoro, tsy sa mandray fanampy, kely finoana, ary indrindra mitaraindava. Tao am'izay tompo ahajoro vavolombelona tahaka ny Paoly, hanafasahina androso hatrany, hanafasahina ho tia namana, ho tianao Andriamanitra, ahajoro fa ny Andriamanitra de Andriamanitra mpandresy, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, Andriamanitra maniraka ary miandany am'izay irahana. Amasino zay tompo ary tario hanana fahazavan-tsaina sy fitondratena mendrika. Vavak'izay ho an'ny fiangonanao mitory ny filazantsara, azavelanao ho malemy, azavelanao kivy, azavelanao mora resy, fa ataovy mandresy, ataovy mahatsiaro fa momba ny fiangonanao ianao, mandra-piavinao eny amin'ny raho any lanitra. Jereo ny tokantrano tsirairay tompo, zay mpanaraka ny mofinaina tahaka zao nisy ambatan'olona nisy tokantrano, anjaka ao amin'izy ireo ny fanetretena ny fitiavana, ny fandresen'ny fitiavana, ny fifaliana ary ny fanantenana, fa monina ao anatin'ny tokantrano sy ao amin'ny sambatan'olona ianao, mampifaly, mitaiza, mampiorona, mita. Misaotra Jesoa. Amen.